Raba topoko lafinatra topoko vavy falitafaraka aminao ndray mity takarivan'ny talata ity manasanao naraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany androany no nanatanteran'ireo ankizy madinika ny fanadinam-panjakana voalohany CEP ny tinambara ny manodidina an'izay sy ny fanatanterahana ity fanadinana ity dia hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny sehatra ny fizantany kosa ny fifanolana ny ilay mpandrarasino sy ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ilay vatsoa izay niteraka disadisa efa atro ny fotoana ela dia hoentina amintsika ihany koa koatra izay ny sehatra ny fizantany sy ny politika entina ampiroboroboana izany sehatra izany dia hitondrananao ihany koa amin'ity takariva ny talata ity androany tokoa no niatrika ny fanadinam-panjakana CEP ireo ankizy madinika iray tamin'ireo ivitoeram-panadinana izay hoentina amintsika nitetsy amin'ny CEG nanisana ivitoeram-panadinana izay isan'ny betsaka mpiadina indrindra raha ato anatin'ny faripaididi-pampianarana Antananarivo renivohitra no aseteny. Tamin'ny fitora sasany maraina no nanomboka ny fiantsoananarana ho an'ireo kandida hiatrika ny fanadinana CEP teny anivon'ny fampianadinana manerana ny nosy tamin'ity androany ity. Raha ny teto amin'ny CEG nanisana dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana nandritra ny tapakandro maraina. Tsy nampanano sarotra firy ny fandaminana na dia isan'ny fomba-panadinana isan'ny mapetra ny mpiadina betsaka indrindra sy ity fomba-panadinana ity ato anatin'ny faripaididi-pampianarany Antananarivo renivohitra satria dia nahatratra 7,7 ireo mpiadina voasoratra anarana. Nanambara ireo mpiadina nanontaniana fa efa nanao famerenana mialoha ka tsy dia nisy tahotra firy amin'ireo taranjanatrehana ny tapakandro maraina. Isany amin'izany ireto kambana mianadahy ireto dia Valosoa sy Arena. Opération problème tata SVT. Tsy maninona rehefa nimanefa ela zany dia fitaorana mandràny manao français de malagasy dia tsy mampitahotra manao zany tokonay afaka sa tsy afaka. Ny iray aman-dreny dia isan'ny taintaina sy nanomana fatratra ny fiatrahana ny androany. Maro amin'izy ireo no namono tontolo andro mihitsy aza iandrasana ny zanak'izy ireo tetỳ atoerana. Tena mihitsy aloha tsy maintsy maraina tsy maintsy andrasana tiana ankizy satria hitanao mbola kely ihany koa izy na zanany izany. Tsy maintsy mampianatra anazy koa ianao izy zany tsy mbola mahavita hoe mianatra rehetra fa tsy maintsy mampianatra mampianatra anatina lesona ianao manao andrehetrarehetra eny fa efa misy ny koa fa tsy ampy zany fa tsy maintsy ampiana ihany ny tohatrano satria mbola zaza tena tia milalao tia mijery film tena asa zany zany milalao. Raha ny hita tetỳ amin'ireo fomba-panadinana maro teto andrenivohitra izay nolalovanay tamin'ity androany ity dia nisy tamin'izy ireo nefa niroso tamin'ny famoahana ny tambo-karaman'ireo mpampianatra mpiambina nandritra ny fanadinana CEPE tamin'ny taona 13 sy 14.